Toy izao indray ary havana ny tenin-jaraina izay omenantsika anio. Mpiandry tsara Kristy ao anatinao, manana fo te hamonjy. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona 10:1-12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ho fitaovam-pitahiana ho an'ny hafa Kristy ao anatinao. Araka ny voasoratra amin'ny Isaia 40:1-12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao lazain'i Jehovah, indro hitariky fiadanana tahaka ny ona izy, ary voninahitry ny firenena tahaka ny renirano tondraka. Ka inono ianareo, ary ho sakelihana ianareo, sady ho indraindraina eo ambony lohalika. Ary maro no hahita ny vokatra izany. Araka ny voasoratra amin'ny Isaia 40:1-12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hahita izany ianareo, ka ho faly ny fonareo, ary ny taolanareo ho tsara vidombo tahaka ny ahi-maitso. Ary ny tanan'i Jehovah dia ataony fantatro ny mpanompony, fa ho tezitra amin'ny fahavalony kosa izy. Mazotoa mampiasa izany dia nova tantara ianao. Mandram-peona tompoko.